miarabantsika rehetra aloha zany manaraka ny fandarana tindray tena koa indena Saint Robert pitarika Fikambanana aty amin'ny commune Bongatsara zany Fikambanana sady mpamboly no mpamokatra Fivoarana nanarahany dia sady mpikambana sy mpikatrika anivon'ny Tranoben'ny Tantsaha ihany koa. Taorian'ny amena ara-pahasalamana zany dia somary nisedra olana ny Tantsaha mahakasika ny famarotana ny vokatra itenivon'ny tontolo ambanivohitra. Ary izay indrindra no nahatonga ny fiaraha-miasa izay niarahana tamin'ny Tranoben'ny Tantsaha nanangana an'ilay antsoina hoe plateforme e-vokatra zany mba ahafahana mamaritra ny vokatra amin'ny alalan'ny teknôlôjia. Raha dika moa zany dia ny hoe vente en ligne izay anisan'ny ezaka anankiray fizahana fa hoe mba hamoramora kokoa ny fampitana ny vokatra amin'ireo izay mila azy sy ny mpanjifa satria dia hita misedra olana tokoa zany izay Tantsaha mahakasika an'izay. Dia natsangana io plateforme io na ho an'olon-tsotra ilay izy na ho ana fikambanana dia efa misy moa zany rehefa eo an-dalana famolavolana an'izay Tranoben'ny Tantsaha Nationaly izay isorana azy namolavolana an'izay dia misy fisoratana anarana izay hofenona mahakasika ny vokatra ny tsirairay avy araky nambarako teo dia hoe na Tantsaha mandeha amin'ny anarany manokana ilay izy na ihany koa fikambanana na coopérative zany afaka mamena ny taratasy io dia milancer an'ilay vokatra zany izay vokatra azo lazaina ihany koa hoe mampiavaka an'ilay faritra tsirairay izay misy azy na hoe ny vokatra izay heverina ihany koa fa tokony andeha kanefa ny sarosarotry ny diadiavana mpividy. Ny antony tena hoe nanangana an'ilay plateforme e-vokatra moa zany dia hoe matetika misedra olana ny Tantsaha amin'ny resaka famarotana io hoe ny lafiny ara-teknika sy ny kalitao sy ny abetsahan'ny vokatra mba eo ihany fa eo amin'ilay resaka famarotana zany lasa ohatran'ny hoe mamokatra izay tsy mamaly ilay vokatra ataonao zany ny tsena dia etsy an-daniny zany ny mpiantoka ilay olona izay mpanelanelana matetika no tena mahazo vahana ao anatin'ireny vokatra vokarinay ireny fa kosa izay tsy afaka misitraka mivantana amin'ilay tena ilay tompony andraikitra zany hoe raha vokatra anankiray vokarinay amin'ny vidiny izay tokony ho vidiny aty ivarotanay any amin'ny client ilay izy dia lasa ohatran'ny misy fanararotana kely zany dia anisan'izay zany hoe mba accès mivantana ahafahana mifampiresaka amin'ny tena olona anjifa ary maharitra le faharetan'le varotra moa zany sy ny fivoaran'ny kalitao zay tena tanjona ao anatin'ilay izy. Zavatra maro moa zany mety tombontsoa azo amin'ny fametrahana an'io plateforme io ray aloha dia hoe ahafahanao zany lancer ny vokatrao eo amin'ny toerana misy anao dia mba fantatry ny olona rehetra tsy na dia eto amin'ny toerana misy anao ihany raha zany fa na any amin'ny faritra rehetrarehetra manerana ny Madagasikara eny fa na dia any ivelany azy indrindra moa zany hoe mampivoatra anao ihany koa amin'ny resaka haitao ara-teknika sy ny avo ara-teknika dia anisan'ny zavatra anankiray tena tombony ho an'ny fametrahana an'io plateforme io ihany koa zany mahakasika an'izay. Dia ny farany dia ny hoe ny amin'ny resaka fitadiavana ny lalam-bola ahafahana mananateraka an'izay satria raha mahalafo ianao dia tsy maintsy mitady izay fomba rehetrarehetra ahafahana mamaritra azy na milivre an'entana any amin'ny client anao dia mazava ho azy moa zany fa tsy maintsy mampivoatra satria mafimafy ny fifaninanana amin'izany resaka famarotana ara-teknôlôjia amin'ny resaka produit agricole zany dia anisan'ny tena mampivoatra be zany ilay izy amin'ny ankapobeny. Ny mahakasika ny plaidoyer moa zany dia hoe io ny fahaizanao mahay mandresy lahatra ny manodidina anao sy ny sehatra ny ambaratonga ny isan-tsokajiny na amina resaka famatsim-boly io na amina resaka fandresen-dahatra mahakasika ny fiovana toetrandro na amina resaka fa amin'ny ankapobeny moa zany izay zavatra efa nataonay foana dia hoe tsy maintsy manao an'izay zay eo anivon'ny commune dia tsy maintsy manao an'izay ihany koa zany any amin'ny sehatra ambonimbony kokoa dia ny ministère isan-tsokajiny sy ireo mpamatsy vola zay misy maro izay heverina ihany koa hoe tokony hanao zavatra eto amin'ity firenena ity ka ny anay moa zany matetika hoe apetraka foana izay ianao miezaka mandresy lahatra fa ny olona koa tsy teny mihitsy hoe zay tsy afaka tsy ara-iasa fa matetika amin'ny ankapobeny dia ny hoe misy foana izay fifampiresahana zay
fa ny fanatanterahana zany a dia saika mbola eo am-piandrasana foana aloha ny ankamaroany. Za tsy miteny hoe tsy tanteraka daholo fa misy ihany ny tanteraka ao anatiny fa dia hoe ny miandry aloha zany a dia miditra sehatra hafa indray angambany rehefa avy eo mahakasika an'izay ahoana ny anatanterahana azy. Dia mazava ho azy fa tsy maintsy hisy zany ny fitohizan'ny vokatra mandavan-taona arakaraka ny vanim-potoana sy ny habetsahan'ny vokatra sy ny filan'ireo olona izay misy mpanjifa ireo. Dikan'izay zany dia hoe misy ny fifanarahana amin'ny lafin'ny vidiny tsy tapaka mba hialana amin'ilay hoe fiakarana dia fidinan'ny vidim-bokatra eny an-tsena. Dia ianao zany any am-piandohana dia efa mahafantatra hoe izao ny prix ny entako mandritra ny taona ary tsy miova iny, izao ny kalitaon'ny entako tsy miova iny ary indrindra izao ny habetsahan'ny vokatra izay vokarina tsy miova iny ary dia samy afa-po zany mandany sy ny ankilany. Ny mikasika ny olany ny fiovaovan'ny toetrandro moa zany dia tena iaraha malala fa tena lasa nikorotana tanteraka izy tao anatin'ny taona maromaro zay zavatra tokony ilana vahaolana aingana zany na ho ana ety fotony zany na ho an'ny tompona andraikitra isan-tsokajiny any ambony any. Fa izay tiako asongadina eto moa zany dia hoe ho ana ety fotony dia hoe mila tena manova tanteraka zany zay ny resaka calendrier culturel anay satria ny fahitanay azy dia manomboka miemotra mirotsaka orana. Ny orana mety mirotsaka mety mitovy ihany isa-taona fa ny fotoana androtsahany azy ao anatin'ny taona zany dia tena hoe ao anatin'ilay fotoana fohy. Dia anisan'ny tena mahatonga fahasimban-javatra be zany zay fivoavana toetrandro zay dia tsy maintsy miadapte amin'izay zany tsika hoe inona no zavatra tokony atao. Satria raha volana desambra zao tsika miresaka zao tena zara raha mbola misy orana zay ny ainako taloha dia hoe efa vita ketsa ohatran'izao efa maitso mavana ny tontolo ambanivohitra fa tena miova ilay izy dia mila an'izay. Dia ny resaka mahakasika ny masom-bolo ihany koa zany efa manomboka tokony hojerena ihany ny masom-bolo mifanaraka amin'izay toetrandro zay. Raha tsy resaka mahakasika ny fambolena vary ohatra dia mba jerena le vary somary manana cycle fohifohy kokoa zany mba ahafahana manenjika an'izay fivoavana toetrandro lasa mimaina dia na tsy hoe ny maina ihany moa fa indraindray koa dia mety hoe misy tondra-drano be tapoka zany dia simba indray izay vokatra kely vita.